vaovao official vaozao azontsika Roly Mercia zany ny fanamafisana fa dia tafapetraka eo anivony any tamin'ny era-pirenena ny motion de déchéance zany na ny fangatahana fanonganana ny filohan'ny republika 2010 nisan'ny solombavambahoaka nanasoniany zany tafapetraka ny fanambara tamin'ny fomba official zay tafapetraka ny zoma tamin'ny 4 zany 4 tolakandro zany hoe tamin'ny 4 tolakandro zany izay motion de déchéance izay nosoniavana solombavambahoaka 2010 de miato daholo zany ny asa rehetra ny anivony any tamin'ny era-pirenena eny ny ministeran'ny varotra moa zany saika tonga teny hoe andeha hiadevitra mikasika na proposition de loi zany na volavolan-dalàna zany am'izay resaka fivarotra izay fa avy hatrany zany de nahatony any tamin'ny era-pirenena daholo aloha ny fandaharam-potoana rehetra zany ao anatin'izao fivoriana ara-potoana izao satria tafapetraka ilay motion de déchéance de rehefa tafapetraka le motion de déchéance zao tsika miteny zao zany ny vaovao izay mivoaka eny anivony any tamin'ny era-pirenena official zany dia fivorian'ny bromaritra zany zao tsika miteny zao dia hiditra zany amin'ny commission plénière zany na vao miera hitambarambe zany atrehan'ireo non zavatandrindry conférence des présidents fivorian'ireo filoha miaraka amin'ny bromaritra zany sy ny filohan'ny groupe parlementaire isan-tsokajiny io zany anapaka hoe rovina ny vote na ny latsabato mikasika an'io motion de déchéance io mazava tsara zany zay fa rehefa tena natao zany zay fanadihadiana izay de hoe ny déchéance zany no nampiasainy ny solombavambahoaka fa tsy le empêchement le déchéance moa de faritany andininy faraky amin'ny 30 lalam-panorenany izay raha somary azavaitsika kely zany Roly Mercia dia mangataka aloha zany manao mise en accusation zany ny solombavambahoaka zay ny dikan'le hoe vote atao zany de avy eo iny ny fitsarana avy malalam-panorenana no mitranché zany na manambara hoe amitombony ty zavatra nataonareo ty ka de miongana miala eo amin'ny toerany tokoa ny filohan'ny republika izany hoe raha treto zany Roly Mercia raha ny famakina tsotra ny le raharaha any amin'ny HCC zany sisa no fanantenana Andriamatoa Rajaonarimampianina satria efa rava tanteraka zany eo anivony any tamin'ny era-pirenena izay fitokisany zay tsy naombo ny fandrahonana nataonry Nicolas Randrenasolo sy ry solombavambahoaka Vololona sy ry Katisiny sisa fa de 2010 nanasony mazava fa misy HVM ao anatin'izany matoa 2010 ary raha izay soni 2010 zay zany Roly Mercia de tsy afaka intsony atoky an'izay any tamin'ny era-pirenena izay ny filohan'ny republika dikan'izay zany ny seul espoir mbola tafajanona ho an'ny filohan'ny republika am'izao de manamboatra tsara ny fitsarana avy mbola lalam-panorenana manamboatra amin'ny endrika rehetra io zany titsika tenenino izay zany mba ho teneniny HCC hoe tsy mitombony ty motion de déchéance izay ataonareo ity zay zany zao ny zavatra misy raha tokony misy manko de ny haute cour de justice manapaka an'izay kanefa moa fantatsika efa tsy miexiste le haute cour de justice zany mbola tsy afaka miasa de ny HCC zany manao an'izay de ho anivony HCC zany no andeha anapaka zao hoe mitombona sa tsy fa officiellement aloha zany miato daholo ny asa rehetra ny anivony any tamin'ny era-pirenena fa miditra amin'izay fandiniana ny fanonganana na tsy ny filohan'ny republika izay zany ary andeha ny fivorian'ny bromaritra andeha ny conférence des présidents na ny fivorian'ireo filoha isan-tsokajiny de reo zany nanapaka hoe ovina ny vote na ny fifidianana mikasika an'izay mise en accusation ny filohan'ny republika izay roa pahatelo ny solombavambahoaka ny ilainy ny roa pahatelony de 3 eo Roly Mercia dikan'izay efa mihoatra lavitra aloha zany raha le nanasony fa io moa mazava ho azy mety mbola hiasa kely ihany koa ny vola satria fatatsika fa vote secret io vato fifidianana latsabato miafina io zany mety manaiky manasony ny eny ampabe maso fa ny ao ambadimbadika ao mety hoe tiany malety ampina indray le 100 millions sy ny sisa tsy fantatra zay mandeha ao zany mbola tsy fantatra zany ny vote fa ny dikan'izay zany ity 4 na 7 ora manaraka ity de tena crucial tanteraka ho an'ny fitondram-panjakana Rajaonarimampianina indrindra fa ny loharanom-baovao hafa izay azontsika de hoe somary mba nanao pimaso tany amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ihany ny fitondrana ankehitriny zany hoe mba jereo aloha foatra misy mitady anongana fa ny re zany io moa ataontsika miteny veny hoe conditionnel de rigueur de to hoe somary niala ihany zany reo communauté internationale reo raha ny loharanom-baovao re satria raha politika anatinareo manko zay tsy idiranay zay zany ny zavatra mitranga aloha am'izao fotoana izao iabotira ve sa tsy lay fanonganana n'Andriamatoa Rajaonarimampianina ny any tiako tenenina Roly Mercia raha miabotira moa izy zany de fa zay zany ny
fa ifana no mela lampanorenany hoy fa raha tsy miabotira de ndikan'izay tokony mametra pantanina Andriamatoa Erajoana ary mampianina satria arak'ilay naverimberitsika teo foana anatina fotoana fohy ianao nefa misy inédit nge na le procédure zareo le merci tena tsy mbola nitranga mihitsiny zany hoe manao motion de déchéance un président de la république zany fa azao zany zava-misy ny prendre forme le fanonganana n'Andriamatoa Erajoana ary mampianina ary araky ny lalàna de zao ny tiatsika teneny aiza ho aiza amin'izay ary nitafika satria na tsy ahomby azy io resaka io ro le merci dikan'izay zany illégitime le filohan'ny république mbola mijanona eo amin'ny toerany satria efa araky nambarantsika 250 nisan'ny olona voafidim-bahoaka eto amin'ity firenena ity reo solombavam-bahoaka reo tout aussi légitime que le président de la république car rehefa le solombavam-bahoaka misolo tena vahoaka lany tamin'ny fifidianana solo tenan'ireo mpifidy rehetra reo zany no manongana azy avec 115 députés raha za eo amin'ny toeran'ny filohan'ny république raha ny éthique politique zao de manery azy na tsy mahomby aza ny déchéance tokony mametra mpialana zay raha lojika zany zay hoe tena éthique fotsiny no jerevantsika satria dikan'izay zany ianao fa tena illégitime efa tsy tiam-bahoaka zany ianao ro le merci matoa olona 570 afa le olona 570 tsy jerena amin'izay isa ma 570 azy zay fa jerena amin'le olona rehetra zay nifidy azy tao ambadika dikan'izay une grande majorité any vahoaka malagasy zany tsy milanao tsisy test angamba mihoatra an'izay raha rapomba démocratique andresantsika akoatrany hoe midina an-dalambe sy ny sisa zay eny moa hoe tsy ara-dalàna fa manonga-panjakana sy ny sisa fa zao zany tena moyen légal sy légitime zany no nampiasainy le solombavam-bahoaka tokony ampandinika amin'ny filohan'ny république zay ny zava-dehibe mihitsy zay vaovao farany amin'ny fomba ofisialy azonao zay ary averitsika fa mba primeur teto amin'ny radio Free FM no nilaza azy tatao anatin'ity fandaharana anao amin'ny fitenenana ity nisy resaka ataony fa nataontsika teo ihany ary mbola naverinao kely lalatiana rokotondrazafo hoe ny mety faussé an'ity ataontsika hoe processus constitutionnel ara-dalàna ity tsika tsy jeren'le hoe ny filoham-pirenena mihitsy ny voazongozona sy ny antenimera-pirenena ny voazongozona tsy any nijerevantsika satria zoandreo feno voafaritra ny lalam-panorenana zao zavatra ataondreo zao zao mitranga zao fitsika indray zany de ato amin'ny lafin'le manaraka an'izy no ananatsika andraikitra ohatra na amin'ny filazam-baovao na amin'ny fanadihadiana isa tokony ka niteneninao teo le hoe efa nitenentsika teo le hoe nisy fioonana tany amin'ny hôtely tany Ivato tany tamin'ny lahatsinay niteny tany narenina teny tamin'ny lahatsinay ary nanamarika anao teo raha tsy anga mbola misy fizaram-bola be indray androany mandra-pahatonga ny fotoana anaovana ny latsabato de zao ndray mba tenentsika misy conférence de président moa zany ao tsy mba za zao androany marainy zao tsika koa zany ty fandarany ty moa zany rehefa natao ny ataontsika hoe ny fifampitana zany no ianao ilatsaka kandidaty amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo dia ny farimbon'ato zany akoatra ny tenako zay hoe anisan'ny namorona n'le fandarana niaraka taminao de farimbon'ato ny brigade des journalistes d'investigation dia mba ivoro koa zany tsika brigade des journalistes d'investigation zo atoandro zao satria adiditsika zany ary efa mampilaza sahady fa ndao ary satria lehibe loatra zavatra lehibe loatra mahavaivay ary mety tena hitarika amin'ny firenena any amin'ny zavatra tsy aposina loza amina tampo mihitsy zao toetra raha zao kanefa ntsika tsy anaiko kosa hoe asina resa-bola zany raha fana vola tondrahana vola be zany ty raha ty fa availao andeha tena araka ny mahara-dalàna ka de mba ivorontsika ary mampilaza sady zany fa andray fanapahan-kevitra andray ivorontsika andeha hanao ny stratégie tokony fa de ho arahantsika ivelatra hiparitaka ainganadiaingana manomboka zao atoandreo ny mamiraretrao amintsika zay manana ny taleta ihany azo lazaina manana ny taleta ihany amin'io fanaovana investigation ataontsika hoe enquête sy investigation io ho arahantsika indrindrindrindra reo raha matotompona hôtely eny Ivato sy lazaina fa hoe reny ny tena mpizarazara vola ho arahantsika zany hoe tsy tazomina ny zipony fa de tena ho arahana atao aloka mihitsy makaiza sy makaiza atao andro alina mba ho jerena tsara hoe mbola misy an'izany fanondrahana vola zany hoe ho arahantsika fantatritsika tsara hoe ranona sy ranon'aby no tena anisa miasa mafy amin'ny zavatra nandrisitra heritaona sy tapan'izay teo tsy mba zaza teo mpandrakondrakotra vola sy mpandrararaka vola io indrindrindrindro raha matoy eny Ivato ka de ho arahantsika tsy misy lalàna mandrara mpanao gazety tsy anaraka azy tsika tsy mikitika ny zoron-damba tsika tsy
tsy ataontsika hoe maniratsira azy na hoe mikitikitika ny vatany zany a fa 2 metatra 2 metatra aorinany zany hoe tsika ho andehandehanao alokany zany itsika no ombre no zany fitenenana azy ary tsy afina am'zany tsika fa efa mampiseho aminy fa arahanay ianao 4 ora ary mandra-pahatonga amin'ny fotoana anaovana an'le voty eny anivon'ny antenimieram-pirenena momba an'ity toetra raha ty ary ho tateritsika en temps réel raha ilaina eto amin'ity radio ty ary amin'ny apitsiny ino an'ny anao manjery ao an'ny anao manjery sasany sy ny gazety atsoratra sasany zay membre en brigade des journalistes d'investigation reo olona rehetra mivoivoy raisinao hoe elana tsiny fa ianao ihany no nitondra ny vatanao ianao sy mitovitovy aminao misy rositelo anareo mpanao an'io ao a ianao ihany nefa nitondra ny vatanao sy vahoaka hoe za mpikarakara ny vola am'ty lafiny ity de ianao ihany zany no nitarika amin'ny maso ny mpanao gazety andeany aminao ka de elana tsiny a any aminao centre d'intérêt ny mpanao gazety aloha zany ny investigation am'ty zavatra ty a ho arahantsika ary de tataraitsika ho daholy ranona ny tao tam'izao ora ka hatram'izao ora ranona ndray ny tao izy nandeha tary izy nandeha taty mba inona ny antony anaovantsika zay tsy hoe tsy fitiavana akory a tsy nisy inona fifandirana inona na hoe takininona fanaovana tam'izany olona zany a fa raha-pirenena goavany tya ka adiditsika mpanao gazety journaliste d'investigation tanatin'ny brigade des journalistes d'investigation adiditsika manao ny asatsika mba amerana mba ataotsika hoe mba irovany mba tsy sinresaka kolikoly am'izao zavatra zao marina fa misy Bianco de fa niona tamin'ny mpanao gazety le bebe amin'ny asa fanaovana gazety any Bianco fa le resaka nandeha tsara fa mandrakity ny androany tsy hita zay hoe fandrafetana ny tokony paikady entina edina amin'ny kolikoly ka ny Bianco tokony tena nao zany zavatra tokony mazava ho azy tsara tokony Bianco mihitsy manaraka an'le olona eny am'izay toerana lehany ena fa inotsika maromaro nohatra ny tsy hanao an'izany satria olona maventy a olona atahorana so de mitsambadika eo ny toedra raha rehefa avy eo de tena ndray ny le olona lehibe amin'ny Bianco ndray no hiala amin'ny toerana eo de tsy metsika tsiny izy fa re tsy fanjakany rehetra ma tsy manana fahefana amintsika mpanao gazety tsy miankina zay vory ato anivon'ny brigade des journalistes d'investigation a tsy afaka manala atsika amin'ny asatsika ny mitondra fanjakany reo satria tsy manana fahefana ininina amitsika tsika tsy mikarama amin'izy ireo fa mikarama amin'ny patron antsika manokana ka noho zany a tsika tsy mila sisy tokony zavatra atahorana fa de ho arahantsika mampalala amin'ny pientsika zany zao manomboka zao fa anaraka ary tatitra eto a na tsisy inino na misy ininona fa zoatsika ary adiditsika mitatitra hoe ranona ny raisiny tao de tam'izao ora ka hatram'izao ora rano io ny tao rehefa ndray de mivoaka iny de ranona ndray ny tao de izy tariananina ary atsika 4 ora amin'ny 4 ora raha tiana rakotondra zavy zay zany mikasika niny vaovao iny Rolet Mercier